dia fa miarabantsika rehetra ny tokantrano andray ao anatin'izao fandarana step by step izao mbola ao anatin'ny step by step saison 1 ihany itsika zany hoe fa ao anatin'ny lalao famaranana enina mianadahy ireo tafiakatra ho any amin'ny lalao famaranana zay ahitantsika ny Kandia, Sandratra, Larissa, ao anatin'izay ihany koa Inoro sy Jessica. Irosy kosa no lehilahy tafiakatra ao anatin'izao lalao famaranana izao. Ho arahantsika indray ny zavatra ataon'izy ireo ety amin'ny Supremacy and Perfect, zany hoe tsy asiantsika tapaka mihitsy ny zavatra rehetra ataon'ireo mpianatra ireo ety amin'ny Supremacy fa ho ampahafantarina anareo any atokantrano any. Lalao goavana be mantsy izy ity satria iadiny telo voalohany izy enina mianadahy ireo izy amin'izy ireo zany no voaray asa ato amin'ny Supremacy and Perfect. Andeha ho arahantsika ary alohany tamin'ity androany ity. Tsy miandry ela avy hatrany dia niroso tao anatin'ny fanaovana ny exercice avy hatrany ireto mpianatra eto amin'ny Supremacy and Perfect ireto. Araka ny fantatsika dia enina mianadahy izy ireo no nihitsana zany izay tsy afaka manao intsony ny dingana manaraka. Izy enina mianadahy kosa no tavela farany ao anatin'izao lalao step by step saison 1 izao. Hiditra zany ny andiha manaraka amin'ity fanomanana ny finale ity. Tena goavana ny fifaninanana amin'ity finale ity satria efa samy niezaka daholo ireto tafiakatra eto amin'ny dingana famaranana ireto. Izy amin'izy enina mianadahy no tavela farany. Dimy vavy dia lahy anankiray no tavela ao anatin'ity lalao step by step saison 1 ity izay hiatrika ny finale. I Sandratra, i Larissa ary i Noro dia tafiakatra ihany koa, ary manampy anazy dia i Kandia sy i Jessica zany. I Rosy kosa no lehilahy anankiray izay tafiakatra ho amin'ny dingana manaraka ity. Mila tena manova tanteraka ianareo enina mianadahy izay tafiakatra ao anatin'ity lalao famaranana ity satria ny Supremacy and Perfect dia tsy mampiasa olona tsy professionnel. Anisan'izany zao ny ohatra hoe mikombom-bava be, tsy mba mampiresaka cliente fa tena mangina tanteraka, zany hoe lasa ohatran'ny hoe mode silence ny telefona dia tsy misy miresaka mihitsy ny cliente dia lasa mangina be ny salon de coiffure zay iasana. Ny Supremacy and Perfect dia mampianatra ny tsara ho an'ny mpianatra tsirairay avy mba hahatonga anazy eo amin'ny teny hoe mamatianina tanteraka zany dia tsy mety ny manao atsirambina ao anatin'ny fampianarana izay nomena ho anareo enina mianadahy satria matoa nisy nihitsana dia nisy fepetra tsy narahana, ary matoa kosa ianao tafiakatra dia nisy zavatra mba novainao tao zany ka tsy hoe tafiakatra dia vao may anao zavatra ratsy indray na tsy rarahany fampianarana teo aloha dia tsy mety izay zavatra zay. Dia hitantsika fa amperinasa tanteraka ireo mpianatra enina mianadahy amin'izao fotoana izao mandeha ny fanasana loha izay tsy maintsy atao. Ao anatin'izao fanasana loha izao moa dia ahitantsika foana hoe ny kritika tsy tokony hiverina intsony ny zavatra efa nitenenana tany amin'ny voany andoha zany dia tokony tsy hiverina intsony satria efa mba zavatra hafa indray matoa tonga any amin'ny finaly ianao dia tsy hoe rano amin'ny tarehan'olona foana ny mbola hitenenana anao na rano eny anaty sofin'olona mbola hitenenana anao anatin'ny fianarana fa manjary lasa mampitsana ny notinao zany, malatsaka notinao ao anatin'ny fitsarana. Noho izany dia tena mila miady mafy mihitsy ireto mpilalao eto amin'ny Supremacy and Perfect ireto ho an'izy enina mianadahy manao formation satria saika mitovitovy zany ny fahaizana amin'izao fotoana izao mety ifampidepasy mety ihany koa tafiaraka samin'ny tsy tafiakatra raha ohatra ka tsy mahay. Mila tena mitandrina zany ho an'ny tsirairay avy ao anatin'izao formation izay atao izao. Tandremo tsara ny fomba fanasana loha, ny rano any amin'ny tarehan'olona, ny rano any amin'ny andrina takan'izao rano anaty sofina ireny dia efa nitenenana antsika mpianatra eto amin'ny Supremacy foana izay tena hoe tsy mety ary tsy mety mihitsy zany. Mila tena hoe miditra ao anatin'ny professionnel tanteraka rehefa manao asana coiffeur
arak'izay nampianarina sy nomeny suprematie no arahana fa tsy arak'izay eritreretin'ny saina sy nianarana tany ambadimbadika tany fa matonaka ty amin'ny suprematie and perfecta dia teo professionnel zany. Mila mandeha tsara manaraka ny fampianarana tahaka ny hoe rano anaty sofin'olona izay fitenenana foana izay tsy mety mihitsy tsy maintsy entitra dia entitra izay eto amin'ny suprematie and perfecta satria zavatra tsara no nampianarana anareo dia mila miezaka nareo mampiatra an'izay zavatra tsara izay fa tsy hoe atao fotsiny izay hiakarana nefany ianao hiasa amin'ny salon de coiffure izay tena hoe matianina sady goavana be ka tsy afaka amitaka ny suprematie and perfecta mihitsy ny mpampianatra eto amin'ny suprematie satria ny salon izay sahanareo dia ato amin'ny suprematie and perfecta tsy maintsy mivoaka professionnel ary matianina nareo izay ny targetra izay fanapetraka ary raha ny fampianarana mena anareo dia tena izay mihitsy fa miankina miezaka amin'izareo enina mianadareo anareo any tokantrano any no atonga azy ho azo an'ilay teny voalohany ka ho tafapetraka hiasa ato amin'ny suprematie and perfect. Ny zavatra tena mahafinaritra dia hoe na dia mihitsana aza ireny mpianatra teto amin'ny suprematie and perfecta ireny dia tsy niresaka fanaovana taovolo ihany no hainy ary tsy resaka hoe ao amin'ny tontolon'ny volo ihany no fantany fa na hatramin'ny fitondrantenany na amin'ny fomba fiasany na amin'ny toe-tsaina dia anisany anitsiana eto amin'ny suprematie and perfecta avokoa zany mba rehefa any amin'ny toerana izay iasana izy raha tsy tafiditra ny asa izy tato amin'ny suprematie and perfecta dia zavatra tsara no entiny any amin'ireny toeram-piasana ireny. Ny tanjona zany dia fanasoavana ny malagasy tsy amin'ny asa anankiray ihany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra mampandroso manova ny toe-tsaina mba ho any amin'ny fandrosoana foana sy ho any amin'ny fitiavana miezaka fa tsy hoe tonga teto amin'ny suprematie and perfecta dia hoe nihitsana dia zavatra ratsy no raisina teto ary izay no mahatonga ny ranomasin'ireo mpianatra izay mihitsana ireny hoe tsy te hisaraka ary tsy mahafoy an'ilay toerana ianarana tsy mahafoy intsony ny suprematie and perfecta kanefa tsy maintsy arahana ny fepetra izay napetraka tamin'ny lalao hoe misy ny mihitsana dia misy ny tafiakatra mba tena hanana ezaka ny tsirairay avy ka rehefa mba miala izy teto amin'ny suprematie and perfecta dia nisy zavatra noentiny tany zavatra tsara zavatra hoentiny miady amin'ny fiainana toro-hevitra tolo-saina maro samihafa izay omeny ny mpampianatra fantsiana ny lalakalehany mba hivoatra izy any amin'ny zavatra rehetrarehetra ho ataony na dia ataoko hoe tsy ho amin'ny resaka asa na coiffeur ihany ary zany fa resaka asa hafa. Ny mampiavaka kely ny asa tamin'ity androany ity dia ny fanaovana brindewill zany izay ataon'ireto mpianatra eto amin'ny suprematie and perfecta ireto zany mbola tsy nirosy tao anatin'izao moa zany ny mpianatra hatramin'izay fa eto indray tsika dia manana zao teknika anankiray izao tsy maintsy ampianarina ny teknika tsotra satria tsy tonga dia ho any amin'ny fitaovana araitra antsika matianina nefany ny amin'ny teknika tsotra izay tokony ho hainao tsy hainao akory dia tsy maintsy mandeha ny etapy izay hoe step by step so dia gagitsika hoe efa amin'izao rehefa tsotr'izao tsony ny fanaovana an'izany fa efa misy fitaovana manana ny fitaovana ny raitra dia raitra mihitsy ny suprematie and perfecta fa noho ny amin'ny hoe step by step tsy maintsy ampianarina an'izy ireo ihany koa ny fitaovana tsotra izay vao miditra any amin'ny fitaovana mamatianina ilay fitaovana raitra dia raitra moa zany ny tiako tenenina teo. Ao anatin'ny fiandrasana ny temps de pause moa izy ireo amin'izao fotoana izao satria fonosana ao anatin'ity servieta ity ny volon'ireto olona ireto dia misy zavatra natao tamin'ny servieta io fa tsy hoe tonga dia servieta fotsiny fa io moa zany secret ny mpianatra eto amin'ny suprematie and perfecta dia tsy voatery ho lazaiko eto zany eto dia efa mba mandeha ny fampiresahana amin'ny cliente ho an'ny oro zany fa misy kosa dia mbola moana dia moana ny varim-bariana amin'ny zavatra hafa dia mipetraka eo fotsiny zany cliente io raha vao tsy resahana dia izay ilay tena hoe tsy mety dia tena tsy mety mihitsy ho an'izay efa navita ny temps de pause dia miditra ao anatin'ny rainsazy izy
dia manatanteraka ny asa manaraka zay mahazahatra mandeha ny fanaovana ny coiffage. Zay moa zany no ataon'ireto mpianatra reto amin'ity androany ity, samy nandray volo crépus daholo zareo tamin'ity androany ity dia manao ny fikolokoloana ny fikarakarana mba tonga ny volon'olona io hiova sy ho any amin'ny tsara, tsy ho hita intsony crépus be le volo zany dia zay zany no ataon'izy ireo eto aloha. Mbola samy manao ny azo atao hoe révision ihany ty atao ty satria mbola tsy tena miditra amin'ny lesona vaovao be zareo aloha zany, fa misy niavaka kely fotsiny tamin'ity androany ity ny teknika ampiasaina ao anatin'ny fanaovana ny volo zany. Efa kely sisa zany dia hiditra ao anatin'ny step by step saison 2 itsika, zay anaovana ny formation mahakasika ny maquillage sy ny onglerie. Be dia be aminareo vehivavy mity an'izany ary be dia be amin'ny vehivavy ihany koa manao an'izay maquillage sy onglerie zay tena hoe tian'ny vehivavy rehetra maningona ny tenany rehefa hamonjy cérémonie izy na hamonjy zavatra anankiray lehibe zany dia tena tian'ny vehivavy no mikarakara ny tarehy, mikarakara ny koa, ao ihany koa ny fikarakarana ny volo. Ny fikarakarana ny volo aloha no nanaovan'ireto mpianatra reto formation dia amin'ny step by step saison 2 dia ny fikarakarana ny koa sy ny tarehy zany, fanaovana ny maquillage sy ny onglerie. Ho anareo zay anjay anjara ao anatin'izany step by step saison 2 zany dia marihana dia mbola aty amin'ny famaraparanana ny saison 1 isika, fa olona tsy mananasa le manao ny formation, satria ny formation zay ataonao dia hanomezana asa nareo any tokantrano any. Ny tsy mananasa zany no manao le formation, manao le fifaninanana, dia rehefa tafiakatra izy ho any amin'ny voalohany dia tonga dia mahazo asa fetrany ato amin'ny suprématie imperfecte. Zany hoe ny mampanao formation dia ny suprématie imperfecte ary ny manome asanao dia ny suprématie imperfecte. Rehefa navita ny formation tato ianao dia tsy misy tsony ny fanaovanao demande zany hitady asa, fa dia efa nahita aza fetrany ianao zany. Ka ho anareo zay andray anjara dia tsy maintsy manoratra anarana ihany koa ianareo dia ho avy koa isika ho any anatin'ny fanaovana ny tirage. Omena anareo foana moa zany ny fandaharam-potoana mahakasika an'izay step by step saison 2 izay. Ho anareo zay tena tian'izay fanaovana maquillage sy onglerie zay ary tsy mananasa ihany koa. Natao mihitsy izy tsy mananasa satria ny tsy mananasa no ampina, fa ho an'izay mba mananasa kosa dia efa mba manany dia aleo le mampalahelo le olona tsy mananasa tena lahatra eny amin'ny zone France, lahatra ety Seroa, mandritry ny herintaona tsy mahita asa, ireny le tsonjovany suprématie imperfecte satria mampalahelo be mahita azy ireo. Ka zay le fitsonjovana, zay le fitiavana, fa miezaka ny anao sosiny tsara ho anareo foana ny suprématie imperfecte ary miara-miasa akaiky dia akaiky amin'ny radio télévision na CFF zay isaorana be dia be mihitsy nampandrosiny suprématie imperfecte ka afahazo fandaran'izao mandeha isan'andro dia misaotra be dia be misaotra be dia be ny tompony RTV ACFF. Atsika tsy ao anatin'ny examen fa ao anatin'ny fanaovana famerenana lesona sy mampiatra ny teknika rehetra izay efa nampianarina reto mpianatra reto. Ao ihany koa ny toromarika omeny mpampianatra mba hampitomboana ny teknika izay ananany zany mba tsy hitovizana amin'ilay teo aloha. Misy ny lesona vao izay tsy maintsy atao tena lesona mbola tena tsara be ary le tena any amin'ilay tena faratapony tsara mihitsy sy tsy be pahay, tsy dia misy mahay moa zany ny ampianarina an'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ireto. Dia ho anareo enina mianadahy aza varimbariana fa ny lesona rehetra izay efa nampianarina dia ampiaro, dia ny vavanareo aoka mba hiteny mba tsy homona be le salon de coiffure iasanareo, fa mba ho maresaka tsara ary tamana tsara ireo cliente reo fa manjary kombona ny vavanareo, mikombona ihany koa ny vavany torohevitra zay, fa mikompte daholo koa nefa ireny
any anatin'ny fitsarana fa ho anareo enina mianadahy zany dia mila manao ezaka nareo tsy tovizanareo amin'ny hafa kanefa tsy miala amin'ny fampianarana nomeny supremacy and perfect. Namna le pratika teo. Gimana ya? Ini normalan dulu, normal mau dulu ya. Ifa mau ifa nak pun. Iya, sahabat ifa nak tuh yang mau kirim. Sahabat itu bolehnya nak pupus ya. Kemudian tuh ini sih mau kirim. Di arma vita pratica tena nasasera vita. Eny ary satria enina mianadahy zareo no tavela eto amin'ny supremacy and perfect anao ny fifaninanana zany hoe final zany no atrehan'izy ireo. Samy tsisy manaiky nefa izy enina mianadahy reo fa samy ny hoe tsy maintsy azo ny asa ato amin'ny supremacy and perfect. Ady goavana nefa zany satria ny supremacy and perfect araka ny teneniko anareo teo tsy miangatra fa mitsara marina ary na de tsy misy aza no raisina de tsy maninona mihitsy rehefa tsy manaraka amin'ny fampianarana nomeny supremacy and perfect. Fa reto mpianatra reto kosa nefa de miteny hoe izay tsy maintsy miasa atao amin'ny supremacy and perfect satria anao ezaka be ka vonona andresin'ny namany de andeha ary ho arahantsika ny defi izay nataon'ireo mpianatra ireo. Le tafakatra aloha tsy napoziko fa zany hoe le forme tsy maintsy natao foana, tsy maintsy nanao effort satria za le tamin'ny voalohany le tamin'ny voalenisany le tamin'le hoe sakinitsana le tamin'iny de to de za mihitsy to dia amin'ny madama voalohany de to de niteneniny hoe mila mizaka be ianao fa raha tsy nisy an'ity efa lasa de iny zany to de ohatriny hoe lasa vao maika le ohatriny hoe zavatra tatao amina hoe efa saiky latsaka tamin'iny zany de ty tsy maintsy ampitomboiko indray ty mihoatra amin'ny zavatra nataoko teo de zay nampatonga anaty zay zany no natonga anazy tsy maintsy niezaka le ezaka tena faly be mihitsy tena faly tena raha faly ndray koa aloha de hoe any amin'ilay 3 premier mihitsy no mitantona.
izy mihitsy nampozina le hoe tafiakatra satria azany hoe ny zavatra tsy nety nataoko tamin'le resaka kopy sy ny tariny dia ohatrany hoe teo tonga dia nanomboka kivy aho vao nanomboka nisy fio eny dia teo amin'izay tonga dia kivy araka anao nendrika ahoana ty zavatra ty hoe fitavavoaka ihany sa tsy tafo efa kanjy le izy nisy problème kely dia teo afa nanomboka kivy hoe mety tsy tafiakatra angamba ho azy ary aty ny zava-misy dia hoe ny tafiakatra amin'izay dia teo amin'izay aho hoe vao nanokatra ilay voalohany hoe suspense be ilay izy hoe ahoana ary ty manokatra ihany kanjy ilay izy mivoaka ihany ilay maitsomaitso tena hoe faly tsy mateny tsony any ka mifarokafana anazy teo tena hoe faly tsy namposiko dia izy zany tsy nanapohako hoe ho tafiakatra tena tsy tena tsy nanapohan'ilay izy mihitsiny aho satria hitako ihany zany ilay zavatra natokatra amin'izay hoe ohatrany hoe tena tsy ala hauteur mihitsiny dia tamin'ilay examen amin'izay zany zahako no nieritreritra hoe ataoko izay farany heriko ty mba tsy hanenenako zany raha hoe tsy maintsy hiraraka ihany hoe tena nanao izay farany heriko fa tena tsy vita zany ilay izy dia tena tsy namposiko ilay izy satria tena izay zaza tsy naneneritreritra mihitsy hoe tafiakatra zany dia faly be fa tafiakatra dia tena faly satria tena zavatra tena tsy neritreretiko ilay izy dia tena faly be ary dia lasa tena tiako hoe ohatrany te hioraka be te hananina be mihitsy ako dia farany lasa ohatrany hoe lasa tsy hitako tsony izay nohonan'ilay hafaliana zany raha ny valin'ny résultat aloha dia tsy napoziko aloha hoe zaho tafiakatra satria hitako hoe tsy nety sady tsy nahafapony tsy nety ilay zavatra nataoko dia nefa tsy napoziko ilay izy hoe tafiakatra dia faly aloha zaho hoe tafiakatra mbola afaka nano ihany voalohany aloha tsy napoziko ilay tafiakatra satria teo amin'ny pratika nanana olana dia tsy nanapohan'ilay izy aho hoe mbola ho tafiakatra dia teo ihany koa ilay nanao an'ilay lisage dia kaiky tsy azo kiseny ty hodi-doha dia nanomboka teo aho dia ohatrany efa déçu kely aloha dia tsy napoziko mihitsy ilay izy hoe mbola ho tafiakatra dia faly hoe tafiakatra tanaty final indray dia hiezaka tena nao fara hery fa matoa mbola tafiakatra dia mbola manana hery amin'ny divana ilay natafiakatra aloha zany tsy napoziko satria mialohan'ny nanaovana examen zany dia misy critère napetraka madama hoe zao avy ny critère ny olona ho tafiakatra dia za nefa nisy tao anatin'izay dia za zany teo zany hoe za zany tonga dia mihitsana ve zany sa hoe ahoana fa hiezaka foana ho aza dia zay ohatran'izay moa no tao an-tsaiko hoe anao ezaka foana zany na efa misy an'izay zavatra zay ara fa ataoko foana ny ezaka dia avy eo ny fihetsam-poko aloha faly be ahy satria za zany efa tsy nanantena hoe ho tafiakatra satria hoe misy an'ilay critère efa hoe tsy mahatafiakatra zany taty aminahy dia faly be aho hoe ay mbola tafiakatra zany hoe mivaly zany ilay ezaka nataoko dia tena niezaka zany matoa tafiakatra anteko dia za to dia tsy nareo tsony na diverserako amin'ity fa madamana tiako aloha mbo hianatra za le tanjana dia mbo hoe aza le poaporeny dia samy maherytsika dia mifankahity eo ny défi zany tafiakatra zao dia matoa tafiakatra mbola afaka manao tsara be noho iny zany dia mbola tsy maintsy vitako tsara be dia tsy maintsy tafiakatra 3 premier zay tenko amin'ny sidimy zany tsy maintsy vitako dia fiako daholo nareo zany zay ny tanjoko tsy maintsy vitako zay
dia nitefiako zany zavatra ho ataoko eo zavatra efa nataoko ihany nefa mbola ampiana fahaizana donc za zany mbola mahavita zavatra tsara lavitra noho zareo dia tsy any amin'ilay 3 premier tsony mieritreretiko fa le voalohany zareo. tena anareo dimy tsy manaiky fa tsy maintsy 3 premier sa samy manana saina aloha dia zavatra ray zavatra ianarana anankiray ihany dia hoana moa zany anaiky resy fa tsy maintsy any amin'ny 3 premier tanjo. Misaotratsika rehetra zany nanaraka sy nijerany SFF fa tena hoe faly be zay enina mianadahy tafiakatra amin'ny dingana famaranana dia izay koa matoky fa hoe fonony zay enina mianadahy iatsika ny dingana famaranana ity anao zany hoe anao effort zany zay mbo anatsarany dingana tsara masiraka iazy dia misaotratsika rehetra miaraka amin'izay. Vita zay ny défi nataon'ireto mpianatra teto amin'ny suprématie and perfecta ireto dia mbola eto ihany koa izy enina mianadahy zay nihitsana tao anatiny lalao demi-finale dia anisany mbola miaraba sy mankahery an'ireto namany zany izy amin'izao fotoana izao dia izay vao ataony suprématie and perfect. Samy tsisy manaiky moa zany izy enina mianadahy dia ho hitantsika eo ny fifaninanana fa ho arahanareo eto amin'ny radio télévision ACFF fa isanandro foana ny toyan'ny step by step saison 1 ety amin'ny suprématie and perfect. Dia izay ny azo natolotra ho anareo tany atokantrano any tamin'ity androany ity dia ho hitantsika eo ny fitohizan'ny lalao izay ataon'ireo mpianatra ireo ho anareo any atokantrano kosa dia efa vombonina daholo amin'ny saison 2 mahakasika ny anglerie sy ny maquillage. Anjaranareo indray zany mihetsiketsika ho an'izay tsy manana asa eo ihany koa nefa ny hoe tianao ve izay resaka fanaovana anglerie sy maquillage zay dia manao veloma anareo any atokantrano any tena ka veloma tompoko.